ratsy entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka era mivavaka sy atoboko. Andriamanitra o rainay, rainay amin'ny ran'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Faly ny fonay satria mahalala ilay Andriamanitra nahary anay, izay nahary anay araka ny endrikao. Tsara loatra izany fahafantaranao izany. Lehibe ny voninahitrao, tsy takatry ny saina ny fahalehibiazanao, anefa dia nozarainao anay izany voninahitrao izany. Natolotrao ny tenanao ny Jesosy hamonjy anay rehefa very izay ka nandao ny tenin'ny Ray. Ankehitriny mbola manakambara aminay mandrakariva ianao. Sokafy ary ny fo saina fanahinay, andrenesanay ny feonao, ary tario mazaka ny mpitiavanao izay mba ahafantatra mandrakariva ny sitraponao. Mitsaoka ny dera ny laza ny haja ny voninahitra dia ho anao ilay mipetraka ambony seza fiandrany sy ny zanak'ondry, ho aminay mpanompona kosa ny fitana manambiampy. Saotra Jesosy amin'ny zavatra rehetra, mankasitraka ny famindramponao. Ny rano sarobidy anie na dionao afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra, ary dia ny fainao masina hiasa ty anatinay handraisana ny teninao teny fiainana. Amin'ny rano masina sy manan-kelaven'i Nazareta, Jesosy noho izay manisy mangataka izany mavaka izany, misaotra ray malalo. Alleluia. Amen. Mbola ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra izay voarakitra ao amin'ny Mateo 7:20, ny andininy 30. Mateo 7:20, ny andininy 30. Amenaran'i Jesosy. Aoka ihany hiara-maniry izy roa ambara-piavin'ny fararano, ary amin'ny fararano dia holazaiko amin'ny mpinjinja hoe angony aloha ny tsiparifary, ka ataovy amboarany mba ho dorana, fa ny vary dia tao miohany ny sopotro. Amen. Izany tenin'Andriamanitra any dia mitondra antsika amin'ny lohateny hoe ny fandresena ny ratsy sy ny tsiparifary eo amin'ny firenena sy ny fiangonana. Ry havana fohy sady entitra ny afatry ny lanitra anio, ka aoka anongelan'ny tsofina isika ary hanatanteraka ny baikon'ny Tompo tsy misy hatakandro. Izao nambaran'i Jesosy avy any Nazareta: ny roborobo tao amin'ny fiangonako ny faharatsiana. Eny faharatsiana nitsofoka nandritra ny taona maro. Ny fiantraikany dia nahodikodina ny teniko ho lasa fitaka. Fitaka lehibe amin'ny mahaizao ahy, amin'izay lazain'ny teniko marina tokoa, ary amin'ny fahamarinana izay avoakan'ny olona tanteraka. Tamin'ny voalohany dia nivantana be izany ka toa tsy nisy na inona ny tranga. Anefa noho ny tsy fampin'ny hery dia nisy ratsy niparitaka sy namorona korontana tamin'ny toerana samihafa. Anaka, nahatratra ambaratonga vaovao ny haizina, ary niparitaka bebe kokoa, tonga lavitra dia lavitra, ary midadasika sy lalina kokoa noho izay mety ho ninon'ny olona rehetra. Izao anefa ny tadio, fantaro ny farany hatrany am-piandohana. Lazaiko aminareo indray mandeha
fantaro ny farany hatrany am-piandohana. Midika izany fa ilay fiandohana sy fiafarana no tompony teny farany. Mitsangana ary ka raiso ny fahefana izay nomen'i Jesosy fa efa akaiky ny zavatra rehetra ary ihany koa hisy korontana izay tsy voafehy. Miaratsy izao tontolo izao, saingy efa nolazaiko taminareo, nambarako taminareo mialohan'ny sehoany. Tsy navelako izany hoe tsisy vahaolana izany ianareo, mahalona ny sakana rehetra. Efa nomeko ny hery, ny fahefana, ny fanapahana, ny finoana, ny fifaliana, ny fiadanana, ny fanambarana, ny fahalalana ary ny fahatakarana. Efa nomeko anao koa ny sitrapoko ho an'ny ianareo, dia ny teniko voasoratra. Raiso izany rehetra izany ka ampiasao araka izay efa naniriko azy hatramin'izay. Anaka izao no andro tsy maintsy iainanareo amin'ny finoana, hijoronareo amin'ny tongotrareo, ahalalanareo ny fomba fivavaka sy ny fampiasana ny fahefako. Mamoy fo ny fahavalonareo ary vonona izy ny hanao zavatra tsy misy heviny sy tsy misy dikany. Noho izany mitombo ny fahatsapan-tenanareo, mitombo ihany koa izany ny finoanareo sy ny fahatakaranareo ny zavatra izay mitranga sy miseho. Saika hanafitra olona maro ny tsindry ataon'izy ireo, hiezaka hamely anareo izy. Saingy efa misy fitsarana lehibe satria iseho ny tsy ara-dalàna ary tsy voafehy ny andro. Dia maro ny horon-tany amin'ny toerana samihafa, hirodana ny fahefana sy ny governemanta etsy sy aroa. Hanjaka amin'ny firenena maro maneran-tany ny korontana. Hiezaka indray izy ireo hanaparitaka virusy hafa amin'izao tontolo izao, ary mbola hitady ny hanaisotra anao amin'ny fahafahanao izy ireo. Hiaraka amin'ny tsy fahampiana sy ny fidanganan'ny vintim-piainana ny korontana. Ny fitaterana amin'ny lafiny maro dia hitsahatra, ary hisy fahatapahan-jiro izay noresahako taminareo matetika. Na eo aza ny zavatra rehetra, izaho ilay izy hatretraiko mandrakizay no mifeny toetra raha. Mbola tsy ahomby ny mpanao fanatontoloana na ny mondialista, fa izy ireo kosa no lavo, hoy Jehovah. Ampiasaina ny serasera sy ny tambazotra samihafa ary koa ny fampalaam-baovao aneo ny hetsika miafina ny tranga tao ambadiky ny sehatra tena misy. Saingy vetivety dia ho hita daholo na fenina rehetra. Ny zavatra nitranga, raha misy olona manana hevitra na dia kely aza, dia hanafintohina an'izao tontolo izao. Zava-miafina lalina somary kriko izay noheverin'ny fanjakana ambanin'ny tany ho nafenina tao amin'ny toerana anankiray, tsy ho hitan'ny olona dia tsy maintsy hipoitra ankehitriny ary baribary ny ratsy nafenina hatrizay. Homany ary ny tenanao amin'ny fiantraikany lavitra izay hanafaka ny firenenao amin'ny fehiny izy ireo. Dia ireo sangany demoniaka, ny fanjakana ambanin'ny tany, miomana amin'ny fanesorana ny lehibe isan'ny mpisehatra avy amin'ny toerana sy ny fiverenana lehibe ho amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana. Hoy ny tomponao, Jesosy avy any Nazareta. Saotra tompony amin'ny teny izay natolotra ao anay tamin'ity andro ity.
Mankasitraka Jesosy ny mbola fanatrehanao mandrakariva anay, izay tsirairay avy ny fiangonanao, ny firenena rehetra ety ambony tany. Mankasitraka anao io satria raha toa mizongozona ny finoan'ny kristianina manoloana ny zavatra mitranga maneran'izao tontolo izao, enda kosa dia mijoro mandrakariva mampatsiahy anay ny herinao sy ny mahatompo ny tantaranao. Ankehitriny ary izay dia mankasitraka eram-poeram-panahy, ary dia mametraka ny fiainam-panahynay tsirairay avy, eny ny fonay tsirairay avy eo ambany fitarihan'ny fanainao masina. Tsy andehananay amin'ny fihetseham-po na izay heverina ihany koa fa zavatra mandalo. Tsy andehananay amin'ny fisainanay sy ny heverinay fa fahalalana nitovozonay hatramin'izay. Fa eny kosa ny bitsika ny fanainao masina ary heverina hamaky ny teninao, hiaina ny teninao, hanatanteraka izay voarakitra amin'ny teninao ary hanaparika izany teninao izany. Atao fitaovana mahomby ny tsirairay avy ara Jesosy mba hahatonga ny fanjakanao hitatra, hahatonga ny fanjakanao hiainana, ary hahatonga ny fanjakanao tena hanjaka tokoa ao am-polony tsirairay, eo amin'ny ankohonana tsirairay, eo amin'ny fiangonanao, eo anivon'izao tontolo izao. Akaiky tokoa ny andro farany izay isehon'ny zanak'Andriamanitra nataonao hanjaka, nataonao haneho ny voninahitra ao, nataonao hitondra fanavaozana sy fiavaozana eo anivon'izao tontolo izao izay levona. Misaotra Tompo noho ny fahatokinao, misaotra Tompo noho ny fitokisanao anay, misaotra Tompo noho ny hery sy ny fahefana izay nomenao hahatonga ny voninahitra ao hamirapiratra. Amin'izany rehetra izany ary Jesosy dia tafioneran'ny fiainao masina izay tsy handeha amin'ny maha-olombelona anay fa handeha kosa amin'ny fitarihan'ny fiainao masina. Eny tokoa Jesosy mandra-piavy ny fahararano dia hiteny tokoa ampijinja hoe angony aloha ny tsiparifary ka ataovy amboariny mba ho dorana, fa ny vary dia atao amin'ny sombotrao. Eny Jesosy mbola mianja ny fahararano izany zahay, na dia efa fotoana kely dia kely aza sisa mba hiseho ny voninahitra ao, hahatonga ny fihavana tanteraka eo anivon'ny tsara sy ny ratsy. Ny voninahitra dia ho anao ry lay Tompo, ny Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa aminay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery sy ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Alleluia. Amen.